Ampitomboina ao aminareo hatrandriavana ny fahasoavana sy ny fiadanana fa amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Amen. Eksodosy 7:10 andininy 7 hatramin'ny 9:10. Noakatsika ny afatry ny tompo amin'ity Alahady voalohany amin'ny volana Aogositra ity riavana. Efa novakiana tamintsika teo zany teny zany efa niarahantsika nandre ihany koa. Izay teny mampieritreritra tokoa. Milaza amintsika vahoakan'Andriamanitra, amintsika fiangonan'Andriamanitra. Fa ny mpanompon'Andriamanitra dia miatrikady. Miatrikady ny mpanompon'Andriamanitra. Izany no ambaran'ity perikopy amintsika riavana. Niady hatrehan'ny mpanompon'Andriamanitra. Ary ny zavatra mahafinaritra rehefa namaky azy teo sika, ny voaka mpandresy iray mpanompon'Andriamanitra, ireo mpanompon'Andriamanitra niatrikady. Ary amin'ity an'io ihany koa ampitiavana no ilazana aminao. Tia antsika loatra io Andriamanitra io. Ary izay omaniny eo antsika dia fandresena. Anoatra noho ny mpandresy. Tianao ary ve ny ho tonga ho mpandresy tahaka an'ireto mpanompon'Andriamanitra izay atao anatin'ny soratra masina ireto? Raha tianao ny voaka ho mpandresy amin'ny ady izay hatrehanao. Voalohany indrindra, tsarovy. Ary ataovy ao anatin'ny sainao mandrakariva fa eto an-tany niady, eto an-tany mpiadiana no misy anao. Raha tianao ny voaka mpandresy dia ataovy ao anatin'ny sainao, tsarovy fa eo an-tany niady io misy anao ankehitriny io. An-tany mpiadiana ianao. Sitana saintsika izany riavana. Raha mamaky an'ity soratra masina ity isika eo amin'ny 7 dia miteny anarana anankiroa izy hoe nataony hoe Masa sy Meriba ny anaran'ilay toerana. Fa nisy adiny tranga teo rehefa jerena ndika ilay hoe Masa ery amin'ny vodipeditsika ery dia hoe Fjkm Fanahy. Ary ilay hoe Meriba dia ady mihitsy ny dikany. Zavatra nitranga teo amin'ny toerana io riavana dia nisy ny atao hoe fakany Zanak Isiraely fanahy an'Andriamanitra. Noho ny etaeta, noho ny tsy fisindrano dia tabataba izy ireo. Aiza akory izay Andriamanitra, miaraka amintsika tokoa ve izay Andriamanitra? Izany no nataon'ireo Zanak Isiraely. Ary niady izay nataony dia nilahady eo amin'ny perikopy ambonitsika io zany rehefa manomboka ery amin'ny 7:10 tsika mamaky azy dia mahita an'izay. Nilahady tamin'ny Mosesy ihany koa izy ireo. Na ninona izay ry Mosesy nentinao niala avy tany Ezipta. Fa moa ve tany nisy rano nosotroanay sy ny biby fiomponay. Fa maninona izay nentinao aty anefitra aty, tany tsy misy ninina, ho faty aty izay. Izany ny filanady izay nataony ny Zanak Isiraely. Ady izany riavana. Ary eto ihany koa dia tonga ny Amalekita. Araka ity perikopy antsika ity. Tonga ny Amalekita. Anakany ny fandehanan'ny Zanak Isiraely hiazo ny tany Kanana. Raha miresaka ny hoe Amalekita sika riavana. Ny ambaran'ny soratra masina mahakasika ny Amalekita dia taranak'i Esau izy ireo. Iza moa zany Esau? Rahalahin'i Jakoba. Fa rehefa miresaka hoe Esau sika dia matadita hoe inona moa maha Esau an'i Esau? Dia izy ilay nanakalo ny fizokiny tamin'ny hanina indraimbava. Izany lazain'ny soratra masina. Ilay voninahitra, satria voninahitra no mahazoky. Ilay voninahitra nomen'Andriamanitra azy, natakalo ny hanina mba hahavoky ny kibony. Raha feheziny izany rehetrarehetra izany riavana dia tsotra izany no mahatonga ilay ady hatrehana izany eto. Ary tian'ny soratra masina ho atao anatin'ny saintsika dia ady vokatry ny filan'ny nofo izay mandrotika antsika. Ny nofo no fahavalo tsy maintsy resena ary kristianina havana. Ary izany no hitaoman'ny soratra masina antsika, hitodika indray. Fa Paoly apôstôly milaza an'izany ao amin'ny epistily izay soratany hoe ny nofo manohitra ny fanahy. Mifanohitra izy roa mba tsy azahoanareo manao ny sitrapon'ny nofo sy manao ny sitrapon'ny lay Andriamanitra fanahy. Ry havako malala ao amin'ny tompo mampatsiaro antsika izany. Fa ny fahavalontsika
mety tsy mahita Amalekita mitondra langilangy sy sabatra sy lefina amono atsika isika. Fa izy amin'ny voalohany fahavalontsika ny nofontsika ihany. Io ilay misintona atsika, mitaona atsika, andao mandrakariva ny sitrapon'Andriamanitra. Zany ry havana no iantsona atsika. Itodika indray. Fa ny kristianina te handresy dia mila mitsaina mandrakariva. Fa ny fahavalony ary adiny isan'andro, miatrika ady isan'andro izy, dia ny nofony ihany. Io ny fahavalo voalohany, atrehan'ny kristianina io. Fa raha mbola manaraka nofo isika, tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Dia miantso atsika, raha mijery ny tantaran'i Jesosy Kristy isika, inona ny fakapana voalohany nahazo an'i Jesosy? Resaka hanina neny nahazo an'i Jesosy voalohany. Ovay ho tonga mofo, io vato io. Inonga enona be, ovay ho tonga mofo io, mba havoky ny kibonao. Fa rehefa avy eo koa, voninahitra. Zany koa nge filany nofo e. Miankofo eto anatrehako dia omeko anao, zao rehetra zao. Zany nahazo an'i Jesosy. Ary zany koa mbola fiainantsika mandrakity ny androany. Resaka luxure sy ny resaka gourmandise. Zany ny atao hoe filany nofo. Mibahana ny fon'ny olona. Mangeja sy mambabo ny olona maro. Ty luxe ny olona. Ty fahafinaretana ny olona. Zany ny asakasahan'ny olona. Amin'izao fotoana izao ry havana. Fahavalo voalohany, atrehany zany. Dia okantsika tsy eritreritra hoe tsy manam-pahavalo zany. Fa tsisy olona miady aminao tokoa. Ary tsy mitolona amin'ny nofo aman-draha tokoa isika hoe ataoko an'izao izy. Fa izao. Ny nofonao ihany. Io aloha mila resenao voalohany indrindra. Fa fahavalo ngeza be io nofontsika io ry havana. Tsy ahafahantsika manompo an'Andriamanitra. Tsy ahafahantsika tena miray amin'i Jesosy Kristy. Ny faharoa, raha te handresy ianao, raha te handresy ihany koa ianao. Voalohany teo dia hoe raha te handresy ianao, tsarovy fa miatrika ady isan'andro. Satria eto an-tanim-piadiana no misy anao. Fa ny faharoa dia izao, raha te handresy ianao, aza tsinotsoniavina ny fahavalo. Satria ao anaty aditsika, resaka aditsika eto, aza tsinotsoniavina ny fahavalo, aza misozisozy fahavalo. Zay zany ilay fomba fitentsika. Aza tsinotsoniavina ny fahavalo. Fa hatreo ny fahavalo. Inona no nataony Mosesy? Ho marika izany hoe tsy nanao tsinotsinona ny fisian'ny Amalekita Mosesy. Rehefa tonga ny Amalekita, inona no nataony? Nametraka ny paikady rehetra Mosesy. Josoa, ianao mpitaritafika, lasa ianao miatrika, miady ianao. Izaho amin'ny mampitarika ara-panahy mitolona mbavaka ny ataoko. Niaraka tamin'ny Arona sy ora. Ravako malala ao amin'ny tompo. Mipetrapetraka izany paikady izany. Tena misy paika mipetraka mihitsy. Iadina, iatrehana ny fahavalo io satria fahavalo tsitsitsy io. Fa fahavalo vonina ny andringana sy amono io. Mila paikady iatrehana n'izany. Ary zany no hitaomana antsika ry havana. Ny fiainan'ny fiangonana ny tsy mandehandeha ho azy. Tsy mandehandeha ho azy ny fiainan'ny fiangonana. Fa misy olona manao ny ainy tsy ho zavatra, tsy mandry andro, tsy mandry alina, na efa any am-pandriana ary mbola mieritreritra. Dia ahoana indray moa zany ilay anina ao am-piangonana? Ahoana indray ny asan'ny fiangonana? Tahaka ny Josoa. Nanao ny ainy tsy ho zavatra. Nanao sorona ny tenany, niditra an-tsehatra, niatrika ny fahavalo. Satria izay no nametrahana azy. Fa misy koa olona tsy mandry andro, tsy mandry alina, miaritra mitondra mbavaka ny fiainan'ny fiangonana. Zany no mahatonga ny fiangonana velona sy matanjaka ry havana. Fa tsy misy mandeha ho azy. Ary raha misy reraka tahaka ny Mosesy izay reraka satria olombelona ihany, mbola misy ny manohana tahaka ny ora sy Arona. Mba tsy tsara n'ilay fiainam-bavaka, mila fifanohanana, mila fifanampiana, iaraha mizaka izany rehetra izany, mba hahatonga n'ilay fiainana, ilay fahavalo tena hoe hatrehana ary tsy maintsy ho resena. Ravako malala amin'ny tompo, inona no baiko ho antsika tsirairay avy ao anatin'izany? Mba tadiavo re, mba fantaro hoe aiza ho aiza ny toeranao ato amin'ity fiangonana ity. Tsy ilay sezanao isan-kalahady ny tenena amin'izany. Hoe za efa eto foana. Tsy seza. Fa ilay andraikitra, ilay manandrify anao, izy ianao, Josoa ve ianao, ilay mikatroka amin'ny asa, amin'ny fanompona, tsy mandry andro, tsy mandry alina. Sa ilay mpitondra mbavaka ianao.
ilay tena hoe mitogotra mbavaka ny fiainan'ny fiangonana, mitolona ao amin'izany fiainan'ny fiangonana zany, sa tahaka ny ora sy arona izay manampy amin'ny fitondrana-mbavaka ho an'ny fiangonana. Misy an'izany eto amin'ity fiangonana ity ry havana, mahafinaritra, ary tia texte ity mihitsy ny nakana an'izany hoe manandra-tehana izany. Misy an'izany eto rehefa alarobia, fitondrana-mbavaka manokana ny fiainan'ny fiangonana. Mitondram-bavaka an'izany tsika rehefa Alahady, fa heverina ry havana, fa tena fotoana sarobidy izany, ahafahana tena mivavaka manokana ho an'ny fiainan'ny fiangonana izany, satria tsy mandeha ho azy io. Fanontaniana izay mentefa amintsika, iza ianao, iza amin'ireo personazy ireo ianao ao anatin'ny tantaran'ny fiangonana? Sa hoe tsizatsiza, sady tsy miatrika ianao, tsy mitondram-bavaka ianao, mitsita mba mandray anjara amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Mba tsisy amintsika reto ny ry havana iteny hoe za dia tsy ao anatin'ny lisitra izany mihitsy, satria mazava ny soratra masina fa tokony ao anatin'izany daholo sika. Raha mandroso ny fiainam-piangonana, raha mandroso ny fiangonana, dia afaka hifaly ianao, afaka hiravoravo ianao, satria misy anjaranao ao anatin'izany fandrosoan'ny fiangonana izany. Mampahery ianao ry havana, mampahery ianao mba tena hijerenao manokana izay anjara toeranao, satria ny atao hoe fiangonana, fiainam-piangonana dia hiainana io ry havana, fa tsy fidirana isan-Alahady fotsiny ny atao hoe fiangonana, tsia, fa fiainana ny fiainam-piangonana. Ny fahatelo farany ry havana, ao anatin'izao hafatra izao, tianao ve ny ho mpandresy amin'ny ady izay hatrehana? Voalohany dia hoe tsarovy, aoka ho velonao aneritreritrao fa miatrika ady isan'andro ianao. Faharoa dia aza tsonitsoniavina ny fahavalonao, raiso ny anjara manandrify ianao. Aoka ianao tsy teny tsisy anjarako fa misy anjaranao, raiso ny manandrify ianao. Ary ny fahatelo dia izao, matokia fa miandany aminao Andriamanitra. Eo amin'ny 4:4 ary amin'ny faraparan'ny ady ary voalazaina ny fidiran'Andriamanitra an-tsehatra ry havana. Raha amin'ity perikopa vakintsika ity izany, ary amin'ny faraparany ary vao miditra Andriamanitra, izay eo Andriamanitra vao miteny. Ary ny tenenin'Andriamanitra dia hoe soraty ao amin'ny boky izany ho fahatsiarovana ka ambara ao amin'ny Josoa, fa hofohanako tokoa ny fahatsiarovana ny Amalekita, tsy hoe ny ambanin'ny lanitra. Efa resin'ny Josoa ny Amalekita tamin'io, resy dia nandeha nandositra nitsoaka ny Amalekita. Izay Andriamanitra miditra an-tsehatra, milaza aminy fa ho hamongotra an'izany fahavalo dia ny Amalekita izany Andriamanitra. Mampatsiaro ny tenina mpitsabo ry havana, tenin'ny mpitsabo, ny kristianina mpitsabo dia miteny hoe izay dokotera mitsabo fa Jesoa no manasitrana. Inona ny idiran'izany amin'ity? I Josoa sy ny ekipa dia niady manao izay manandrify azy, fa Andriamanitra ny tena mamongotra amin'ny fahavalo hatramin'ny farany. Mazava izany ry havana, manao izay manandrify antsika isika, fa Andriamanitra ny tena tompon'ny fandresena ary mampandresy antsika izy, miandany amintsika izy, miady ny adintsika izy. Fa izao ny mahavariana ho aty dia aty amin'ny faraparana izy vao miteny, satria Andriamanitra manana ny fotoanany, manana ny fotoanany izy, ary izany mitaky faharetana amintsika, mitaky faharetana amintsika izany. Indray miherikerika eo am-piadiana eo am-panaovana an'ilay fanompoana, eo am-panaovana an'ilay fiatrehana zavatsarotra, indray miherikerika hoe tao zaharery, fa ahoana zaharery ny eto? Ry havana, ao Andriamanitra, fa ho avy ny fotoana hidirana, ary rehefa miditra Andriamanitra dia miteny aminao izy hoe vita ny adinao, tsahatra amin'izay ianao. Amin'ilay fotoana hodinany aminy ry havana ny heverina fa hitenenan'ny tompony izany amintsika. Izany hoe raha mbola velona iny ianao izany dia aza mbola miteny hoe vita le ady, mbola tsy vita foana ve? Fa rehefa vita ny ady dia amin'ny fotoana hitenenan'ny tompo aminao hoe miala eto amin'izay ianao, ho any amin'ilay fitsaharana mandrakizay ianao. Noho izany ry havana, miantso antsika ny tompo, izy no hamarana ny adintsika rehetra, ary ny tena fandresena dia izay fotoana izay ampijanonany tanteraka, tena analany antsika ny fahavalo rehetra, fotoana izay hodintsika any aminy. Fa izao mbola eto tam-piadiana isika, tanterao manandrify ianao, fa Andriamanitra manao manandrify azy,
Andriamanitra ny azy tanterahany fa ny manandrify antsika tanterahantsika ary miandry azy ampaharetany sika tsirairay avy. Raha fitinina riavana izao teny izay nomena antsika tamin'ity an'ity izao ny afatra izay nomen'ny tompo antsika dia izao: manomana fandresena lehibe ho antsika Andriamanitra. Zany ny tian'Andriamanitra omenanao. Raha mitaona antsika ny loha hevitra manao hoe miadiny ady tsara ny finoana, arotsaka eo amin'ny ady ianao, fa tsaroa fa rehefa vita ny ady tsy maintsy misy ny resy, misy ny mpandresy. Ny tian'Andriamanitra ho antsika dia ny andresentsika. Zany mahatonga azy maniraka ny teniny, ampahery antsika. Dia izao, raha tiantsika tokoa ny andeha amin'izany lalàn'ny fandresena izany, aoka anana eritreritra velona isan'andro isika, atsiaro teny fa eo amin'ny tany fiadiana no misy antsika. Tsy maintsy miatrika ady isan'andro. Ary iza mandeha lavitra fa ny tenanao ihany, ilay nofinao, ilay filanao, io ny fahavalongeza be voalohany. Tsy maintsy ioaranao raha te handresenao. Ary tandremo, aza manao tsinotsinona ny fahavalo hatrehana, fa manana fahamatorana ka hiatrika an'izany, tena isikina hiatrika an'izany fahavalo izany, dia tena manatanteraka zara manandrify izay asain'ny tompo atao, izay tarihan'ny fanahy masina. Fa izao manapetra isika fa Andriamanitra ny tompon'ny fitsarana, izy no tena ampitsahatra antsika anala ny fahavalontsika rehetra amin'ny fotoanany mandrasa azy ary mahareta manana faharetana miandro ny tompo. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra, hitombo amin'ny fankatoavana ary amin'ny fahasoavana noho ny amin'ny teniny kosa ny isika. Amen.